manantitra ny araba mbo ampirariantsao anareo tompolasy tompovavy ary manasa ihany koa anaraka hatramin'ny vaovaon'ny fahitalavitra MBS. Ny tontolon'ny fampianarana ambony ny nivon'ny université an'Antananarivo ny Akatsoavetrany no anomboantsika ny vaovao. Karazany manao antso anefitra ihany ny eo anivon'ny mpampianatra Pikaroka ao anatin'ny CSS sampana Antananarivo satria efa fotoana maro tokoa no nitakian'izy ireo zavatra izay mamparary azy kanefa dia tsy misy valiny aloha hatramin'ny izao. Anisan'izany ohatra ny fitakiana ny hanomezana ny tambokaraman'izy ireo ampahany faharoa tamin'ny taona 2014 sy ny 2017 sy 2020. Ny fifidianana izay filohan'ny université ihany koa dia takiany reto mpampianatra Pikaroka sampana Antananarivo reto ny anaovana azy suffrage universel mba hialana amin'ny kitrano antrano. Toy izao ny tati-baovao momba an'izay hoentin'ny Jessica Miray teo amin'ny sariny Manu Randrimalala. Saika ahitana olana foana matetika ny mikasika ny eo anivon'ny mpampianatra Pikaroka ety Ankatso. Manoloana izay olana izay indrindra dia maneho ny fitakiany indray amin'izao ny CSS sampana Antananarivo. Toy izao no votoatiny izay fangatahana sy fitakiana ataony CSS sampana Antananarivo izay. Hamerenana amin'ny laoniny ny fitantanana ny maintien en activité. Zany hoe apetrao amin'ny toerany ny zavatra tinapaky ny collège des enseignants sy ny collège des chercheurs ny amin'ny mbola fisin'ny dérogation spéciale satria nohony tsy fahampiny ny mpampianatra Pikaroka sy ny Pikaroka mpampianatra misehatra eo amin'ny fikarohana encadrement ary ny fampianarana no tsy maintsy ilain'ny firenena an'ireo olon'ireo satria iankina ny fiainan-dehiben'ny université tsy ny eto Antananarivo ihany fa manerana ny nosy ny fifidianana izay mpitondra azy dia mitaky izahay ny amin'ny hijerena manokana ny code électoral vaovao izay efa naroso any ampelatana ny mpitondra fanjakana dia ny fanatanterahana ny suffrage universel ialana amin'ny resaka kinamanama ny resaka antsojay sy ny teritery izay efa mahazo laka ihany koa amin'itony sehatra itony. Takiny CSS sampana Antananarivo mitovy amin'izany ihany koa manohana an'izay ny any amin'ny faritany ny ampandehanana ny reclassement sy ny avancement izay tapaka nanomboka tamin'ny volana septambra taona 2017 sy 2020 kanefa maheno izahay fa misy ihany ny afaka misitraka an'izay reclassement izay. Tsy ekenay izany satria mampiena ny finiavana sy ny fahazotoana iasa. Tsy mety amin'ny mpampianatra Pikaroka sy ny Pikaroka mpampianatra ny asa efa vita no tsy andraisana ny tambiny. Tsy izahay no naniry ny anao déclaration na ASC fa ny fanjakana no na niangavy anay hanatanteraka ny asa mihoatra ny feptaona tokony hanatanterahana izany ka na dia teo aza ny fanomezana 100 ny première tranche ny HC 2016-2017 dia tsy mety aminay izany fa takinay ny handoavana ihany koa ny deuxième tranche ny taona 2016-2017 sy ny première tranche deuxième tranche ny taona 2017-2018 ary indrindra tsy azo adinoina fa mbola misy ary ere vary mangatsika ho an'ireo mpampianatra ao amin'ny DEGS izay tsy naloa tamin'ny taom-pianarana 2014-2015. Raha ny nambaranyreto mpampianatra Pikaroka sampana Antananarivo ireto hatrany dia efa maro ny fitakiana natao tamin'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany saingy tsy mbola nivahatra amin'izao. Ka nampilaza izy ireo fa tsy ho tompon'andraikitra amin'ny mety hitranga eny amin'ny université intsony manomboka amin'ny herinandro raha sanatria tsy misy miaino ny fitakian'izy ireo. 20 ora araka izany no omeny ireto mpampianatra Pikaroka sampana Antananarivo ireto ny fitondram-panjakana amahana farany izay aingana ny olana. Aorin'ny feptaona izay nomenay satria efa nanao ny ezaka fifampidiniana sy ny fanantonana tamin'ireo tompona andraiki-panjakana isan-tsokajiny izahay tsy tompona andraikitra intsony izahay ny amin'izay mety ho zavatra miseho ety amin'ny anjerimanontolo raha toka tsy mivaly izany satria amin'ny herinandro izahay dia miteny ampanetentena fa tsy maintsy ivory raha ohatra kosa moka mbola manao be marenina ny fitondrana dia ho hitantsika eo izay mety ho fipetrany. Marika izany izao fa tsy voafeny fandehan-draharaha eto amin'ny firenena amin'izao.
efa maro ihany tokoa mantsy izay fitakiana nentina teto izay ka tsy mbola voavany ankamarony antony mampiankapeo ny mpanao fitakiana. Fa momba n'ilay fihetsiketsehana nataony ny mpianatry ny polyteknika teny Votovorona dia mbola mitohy ny raha iny hatramin'izao azo lazaina mihitsy hoe mihitatra satria dia miaraka maneho ny firaisankina amin'ireo mpianatry Votovorona ireo zany zao ny fikambana amin'ny mpianatra avy amin'ny faritra 2 mihitsy eto Madagasikara izay monina eny amin'ny toerana fonena ny mpianatra eny Ankatso eny. Anisan'ny takina moa ny hoe fampidinana ny hofatrano ary koa ho fanatsarana ny fotodrafitrasa honenan'ny mpianatra mba homendrika amin'ny hoe mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony sy homendrika amin'ny mahaolona ihany koa. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao teo amin'ny sariny Manu Randremalala. Manoloana ny fitakiam-mpianatra eny Votovorona ny amin'ny tokony hijerena ny trano fonenan'ireo mpianatra izay efa ratsy dia ratsy nefa ny hofatrano tsy mitsaha miakatra dia nanambara ihany koa ny fikambanan'ny mpianatra avy amin'ny faritra 20 monina eny amin'ny cité universitaire Ankatso fa mirahina amin'izy ireo ny amin'ny tokony ampidinana ny hofatrano sy ny anamboarana ny trano. Miombona tanteraka amin'ny hesika izay ataon'ny mpianatra namana eny Votovorona izahay ety amin'ny cité universitaire Antananarivo indrindrandrindra ny amin'ny fampidinana ny hofatrano sy ny fanasarana ny fotodrafitrasa ao agnatin'ny fonenan'ny mpianatra zay. Andinin'ny faharoa manameloko ary sy manaiky ny herisetra izay atao amin'ny mpianatra izay namanay. Andininy fahatelo mangataka ny fahendren'ny mpitondra fanjakana sy ny mpitandro filaminana mba hamositra sy misy atakandro ireo namanay izay tazomin'ny zareo any amin'ny zareo any. Andinin'ny fahaefatra miaso ny firaisakinan'ny mpianatra rehetra ambaratonga ambony manerana ny faritany enina satria aretina iaraha-manana ny olana izay mianjady amin'ny mpianatra amin'ny ambaratonga ambony amin'izao fotoana zao ny amin'ny farasian'ny fotodrafitrasa sy ny amin'ny fiakarana hofatrano izay mahatonga ny hesiky ny mpianatra namanay izay mitranga eny Votovorona amin'izao fotoana zao. Fa manoloana ity fitakian'ny mpianatra eny Votovorona ity hatrany dia manameloka tanteraka ny fietsika ireo mpitandro ny filaminana mampiasa ery amin'ireo mpianatra ny CSS sampany Antananarivo. Tsy mendrika atao ireny ny mpianatra hoy izy ireo na toy inona fietsika na toy inona satria efa voahofana ny amin'izany ny mpitandro ny filaminana. Amin'ny maha syndicat-ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra anaya CSS dia tena malahelo ary tohina tokoa ny fo raha na enoa fa mampiatra fitaovam-pidiana ary mampiatra ery izay tsy tokony ho fanao ny mpitandro ny filaminana mandratra olona misambotra olona manao asa famonoana ny mpianatra zanakay ireny koa dia aoka ny mahatanitandalana no ampiarina izahay dia manohitra ny fihetsika rehetra na amin'ny endrininna na amin'ny endrininna ny amin'ny famonoana mpiray-tanindrazana sy amin'ny fanaparam-pahefana amin'ny olona tsy mitovy hery sahala amin'ireny. Mbola taratry ny tsy fahatomombanana eto amin'ny firenena avokoa ny fitakiana maro misesisesy tato ato izay. Hatreto anefa tsy mbola hita ihany koa ny fandraisana andraikitra avy amin'ny ambaratonga isa-tsokajiny. Fa tsy neny amin'ny sehatra ny fampianarana ambony any akory no misy tsy filaminana fa eo ihany koa ny ao amin'ny orinasa Jirama izay fantatry ny besinimaro. Azo ambara hoe enjandrony tady amin'izao fotoana izao ny mpitantana ny orinasa Jirama ankilany ireo syndicat mahaleo tena ny mpiasan'ny Jirama kosa andaniny. Nisy ny fandroahana mpiasa tamin'iny taona 2020 sy 2020 iny ary ankoatran'izay dia misy ihany koa ny fitakiana hafa izay ataon'ireo syndicaliste fantatra fa hiditra amin'ny fitokonana ireto syndicaliste ireto anoerana ny heverin'izy ireo fa tsy mety eo anivon'ny Jirama ary miandry ny valiteny amin'izay hoe famalina ny fitakiana izay ireto syndicaliste ireto mialohan'ny hidirany amin'izay tena hoe etsika izay ho tanterahana ho arahantsika ny tato-baovao momba n'izay resaka Jirama izay teo amin'ny rindran-tsary ny Manu Randremalala. Mpiasa efa natratratra any amin'ny 70 no voaroka teo anivon'ny orinasa Jirama nandritra ny taona 2024 izay voalaza fa nanao ny tsy nety teo anivon'izany orinasa izany araka ny nambaran'ny mpitantana eo anivon'ity orinasa Jirama ity. Itsekilany anefa mitaky ny alan'ny tale jeneraly ny syndicat mahaleo tena ny mpiasan'ny Jirama. Nambaran'ireto syndicaliste reto fa tsy manaraka ny ambaran'izy ireo hoe
andininy hifampitondrana ny fandroana piasa toy izao. Eo koa ny ambaran'ireo syndikalista ihany fa misy ara-sapaitanana ny tsy fahaiza mitantana. Miketrika fitokonana ireto syndika maleo tena ny piasan'ny jirama ireto amin'izao fotoan'izao ary manamafy fa hitatra any amin'ny faritra izany fitokonana izany raha to ka tsy mivaly ny fitakina izay ataon'izy ireo. Anisan'ny raharaha nafana ihany koa ny zavatra mitranga eo anivon'ny vokivokomena malagasy na ny Croix Rouge izany. Ho toy an'iny raharaha fanodikotonam-bola teo anivon'ny vokivokomena malagasy iny dia fantatra zao fa nisy piasa 3 avy eo amin'izany Croix Rouge malagasy zany no tazonina bonja vonjimaika taorinan'ny fanadiadiana izay natao. Ahoana ary ny fivoarany ity raharaha ity teo amin'ny rindran-tsary Manorandramalala ihany no anarahantsika an'izay. Tantara mitohatra amin'izao ny fanodikotonam-bola teo amin'nivon'ny vokivokomena malagasy. Raha tsy hevina ny fandehan'ny raharaha dia volana vitsivitsy lasa zay no nampahafantaran'ny vokivokomena norvézianina ny Bianco fa misy tsy mazava ny fampiasam-bola avy amin'ny norvézianina tokony anatanterahana tetikasa maro eo anivon'ny Croix Rouge malagasy. Nisy avy hatrany ny fisamborana tompon'andraikitry ny Croix Rouge malagasy ny volana septambra 2024 tamin'ity herinandro ity ihany koa dia mbola nitoy ny fisamborana ka piasan'ny vokivokomena malagasy 3 hafa indray no tazonina vonjimaika any ponja amin'izao fotoan'izao. Nisy ihany koa ny mpamatsy entana sy tompon'andraikitra amin'ny tetikasa noho ny fanarotapahefana sy ny fanodikotonam-bola miampy ny osoka amin'ny taratasy amin'ireny banky ireny sy ny taratasim-barotra ihany koa. Teo ihany koa zany ny fanaovana ny kinamanamana amin'ny fahazahoana tsenam-barotra io ilay antsoina hoe favoritisme tany amin'ny faritry Morondava tany. Eo amin'ny vaovao izay fitsinjovana ny hoavin'ny tanora kosa indrindra eo amin'ny resaka fianarana rehefa vita ny baccalauréat dia natomboka androany ny antsoina hoe Salon des études internationales. Izy io moa dia totsaina etsy amin'ny Carlton Madagasikara izany ary ao anatin'ny izay rehetrarehetra izay no nampiseho ny fikambanana Madajeune izay hoe afaka atao amin'ny fanohizana ny fianarana izany ary amin'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy. Anisany nampiavaka ity torolalana ho an'ny mpianatra afaka baccalauréat ity ny amin'ny fandraisana anjara nataon'ny université avy any Italie. Germain Nomenjanary no mitatitra ny vaovao amintsika teo amin'ny sariny Mathieu Princy. Amboim-pianan'ireo ankizy mpianatra te hanohy fianarana ny tetsy amin'ny hôtel Carlton Nanosy androany. Ny maraina teo mantsy no nisokatra ny Salon des études internationales izay andraisan'ireo sekoly ambony vahiny mahery ny 12 anjara izay etsika fa fantatra fa ifarana rampitso. Andiany 10 ity tanterahina ity ka misy atrany ny mampiavaka ny etsika amin'ireo andiany izay efa natao teo aloha hoy ny filohan'ny Madajeune izay fikambanana mikarakara ny etsika. Tanjona ny andraisana ireo mpianatra malagasy ho any amin'ny anjerimanontolo sy ny université vahiny mba amoronana fiaraha-miasa eo amin'ny setry ny fampianarana malagasy sy ny fampianarana vahiny. Ny antony moa zany satria raha volana marsa ny etsika ataonay ho an'ny fidirana manaraka ny izy amin'ny volana septambra, oktobra, desambra. Dikan'izany zany mila fiomanana be zany hoe mandeha mianatra any ivelona fa tsy hoe fakabaka tonga dia mandeha. Zay zany aloha anisan'ny nampahafantarana ny ankizy voalohany. Faharoa zany le hoe misy lala-pifanana maro be azo batofina. Natona izany na tsy izany mila zavatra omanina ihany koa ohatry ny resaka fahaizana miteny vahiny, ny fimanana ara-bola, ny fotoana, fitadiavana trano. Ireny zavatra ireny zany anisan'ny ampahafantarana mandritra ny salon ety ambony. Ankoatra ny fampirantiana izay naseho ireo mpianatra dia nisy ihany koa ny famelabelarana izay narahana fanontaniana miainga amin'ny lalam-pianarana izay niarahana tamin'ireo mpianatra tonga nitsidika ny fampirantiana. Ny mba ho fanampiana ireo mpianatra ahalala bebe kokoa no tanjona amin'izany. Le conférence io zany le adinray eo isaky ny adinray entina mampafantatra zany andreo mpianatra an'le zay lazaiko teo. Inona daholo ny fanontaniana manetikitika ny ankizy manetikitika ny ray aman-dreny tsy maro be koa ny ray aman-dreny tonga ety dia eo zany fotoana malinana reny fanontaniana maro isan-karazany mivisaky ny adinray izy tanjona dia tokana foana ihany mba azava amin'ny ankizy hoe raha manana nofinofy izy na maneritseritra hianatra ny ivelany na izy na ray aman-dreny
inona zavatra omanina. Samy nahatsiaro afa-po avokoa moa izay tonga niatrika ity etsika fampirantiana androany ity. Nambaran'ireo mpianatra izay sendranay tamin'ity andro voalohany androany ity fa tsara ny fanomezana torolalana ho an'ny mpianatra tahaka izao, indrindra fa momba ny sekoly avy any ivelany. Manova ny tanora amin'ny zavatra tokony atao sy zavatra trandrahana hoe raha teto izy dia zahoezako koa ny tokony mbola hikarana dia fandraisana mahafinaritra ilay fandraisana endry zareo ny manohan'ilay olona dia afapo tsara mihitsy aloha fandraisana sy ny ohatr'izany dia moa koa zareo mano atsipiriany moa koa le hoe ty lalana hodiavinao dia atorony tsara tsy mipita tsy maza maka hoe ty afangaro tsy maza manafangaro le zavatra fa to dia atorony tsara satria za mianatra momba ny tourisme dia be da be zany ny agence sy ny ohatry hoe karazana école anatin'ilay izy dia izay ny tena nalinana hoe mba mitrandraka kokoa zany hoe inona daholo dia zavatra tsara fantarina ankoatra ny efa ny ampianarana dia ina kokoa ny zavatra mbola hoe azoko ampivoarana an'ilay ny trangam-piarahamonina kosa momba ny resaka fifamoivozana dia matetika tsy fitandremana hatrany no mahatonga ny loza eny andalana rehetra eny. Nisy ohatra ny lozam-pifamoivozana izay nisy fiara anankiroa izay nifandona indray tamin'ny lalam-pirenena faharoa iny so ihany aloha fa tsy nisy ny ainana fohy. Ndeo rahantsika ny momba an'izay teo amin'ny tato-baovao hoentin'ny Noro Fitiavana. Vokatry ny tsy fanajana ny mpamily ny lalàna amin'ny feny fifamoivozana, eo koa ny tsy fifanajana eo amin'ny samy mpamily matetika no anisan'ny mampirongatra ny lozam-pifamoivozana amin'ny sesesy eto amintsika raha ny zava-misy no jerenina. Androany izao fiara Sprinter sy Mazda indray no nifandona teny amin'ny lalam-pirenena faharoa atao amin'ny sampanana mihazo any Manambato. Tsy nisy moa ny ainana fohy fa ny fiara rotonta no indray potika. Araka ny loharan'ny baovao, saika hisongona ny fiara teo alohany camion ny fiara Sprinter iray kanefa tao anatin'ny fiolanana tanteraka. Nanome alalana moa ilay camion, vokany nidofitra tamin'ny fiara Mazda ny fanena taminy ilay Sprinter ka izao nitarika tamin'ny fahasimbana miompampana teo amin'ny fiara rotonta izao. Manoloana ny zavatra toy izao, zava-dehibe ny fanajana ny lalàna amin'ny feny fifamoivozana ary indrindra ny fisian'ny fifanajana eo amin'ny samy mpamily. Iteradoza-trany eo amin'ny mpamily sy ny mpandeha mantsy ny tsy fanajana izany ary tarika hatrany amin'ny famozanaina. Iteraka afatiantoka sy fahavoazana ihany koa noho ny fahasimban'ny fiara. Fa hoe ny Ambohidratrimo kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity ary misy idirany resaka tontolo iainana. Nanao fihetsiketsehana androany ny mponina tao amin'ny tanàna antsoina hoe Sarobaratra ao amin'ny komune fiadanana ao amin'ny distrika Ambohidratrimo. Ny antony izany fihetsiketsehana izany dia ny fanoherana ny hoe fitrandrahana ataon'ny sinoa any amin'ity faritra ity. Ndeo rahantsika vetrany ary ny tato-baovao momba an'izay teo amin'ny rindran-tsarin'ny Mathieu Prince. Nilaza ireo mponina ao amin'ny tanànan'ny Sarobaratra, Marianina, komune fiadanana distrika Ambohidratrimo fa tsy nisy fampahafantarana nandalo teny anivon'ny Fokotany teny amin'ny ben'ny tanàna ny fitrandrahana ataon'ny sinoa any an-toerana. Zavatra nisy aloha zany zao dia misy fisiany rehetra ilay sinoa hoe trandrakato rehetra dia nitongotrongesiny daholo ty lalany ity dia ohatran'izao mifampity an'ireny lalany ireny anampandeha tongotra izy tsy afaka nandeha tamin'io lalany intsony. Taitry ny olona efa ahoany ireny camion ireny tsisy andehanana ny lalana fa rehefa fanenany ireny raha tery ohatr'izao zany ny fanenan'ny sarety tsy nisy mihitsy tamin'ny mba nanao le lalana izy zany mba natononay satria misy an'le point noir ireny zany tetra zao tokony hoe miangon-drambo be tsy nasiany tatatra fa vondiasan'ny ramboleny dia avy le orana nandrevo be fa ny 4x4 sy ny camion raha tsy afaka atao fa track sany nakany azy tao. Vato sarobidy no lazainy ny mponina fa misy any amin'ity faritra ity ao mihitsy milaza fa hoe misy volamena. Velotaraina ny komune manodidina toy ny ao Mahereza fiadanana fa potika ny lalana tototry ny ranotany sy ny atsanga ny tambary toy izany koa ny fambolena voasary dia simba. Ny toerana fambolekazon'ny sekoly ihany koa dia ahitana fahavoazana. Ankoatran'izay ahina ho simba ny rano fisotro noho ny akora simika. Voasimbazimba ihany koa ny fahasandrasan'ny mponina izay miorina eo amin'ny toera-pitrandrahana. Ity tany ity zany
dia tany misy arenakibony tany mihitsy satria nisy code minière zany tao ambony tao na soron-dralahy zany le code minière tao ambony tao ary izy ity zany efa tamin'ny andro vazaha zany io code minière iny efa tao ambony tao hatramin'ny fahasandrazana ara reo ambony reo zany efa rahantsika mahita hoe hoapoka sy ho azera koa zany reo satria tafiditra ao anatin'le plan andro zalahy reo zany hoe amin'le plan le saritany zany satria zany aty dia aksa mampisaraka commune roa ty toerana misy ity commune Mahereza Andrefana dia commune Fiadanana ato ka nanotompona ndraiky ta lelehibean'ny le maire raha zany zao tsy hitanay hoe aiza na aiza reo niakatra ny feon'ireo fokon'olona vokatra zany nitondra sorabavety ary nilaza izy ireo fa etsika fanairana ihany no natao tamin'ity androany zoma ity fa mbola itoy raha toka tsy misy vokany ny fitakina sy ny fitarainana. Eo amin'ny tontolon'ny fahitalavitra kosa telo taona izay no nisian'ny Star Times teto Madagasikara. Manoloana izay fotoana lehibe izay indrindra dia manomana tetikasa ho an'ny mpanjifa ny eo anivon'ny Star Times. Anisan'izany ohatra ny fanomezana vary, menaka, fahitalavitra ihany koa. Ary dia misy moa ny fanetanana ny olona izay anao ny antsoina hoe réabonnement indray satria ny 10 tonga voalohany dia ahazo fanomezana. I Jessica Miray no mitatitra ny vaovao teo amin'ny sarin'ny Manu Randremalala. Efa nandritra ny 3 taona izay no nisian'ny Star Times teto Madagasikara. Raha efa nankalaza ny 30 taona nitsanganany kosa izy ireo ny taona 2024 lasa teo. Nandritra izay 3 taona izay dia tsy nitsahatra nanome fahafampony mpanjifa azy ny Star Times. Ho fanohizana ny fanomezana fahafampony mpanjifa azy ireo izay hatrany dia nolotra fanomezana ho ampanjifa indray izy ireo ho an'ireo izay tsy nanao abonnement nandritra ny 3 volana. Ka fahita lavitra Star Times 10 miaraka amin'ny décodeur, vary sy menaka no hozaraina amin'izany. Tafiditra indrindra ao anatin'ny tetikasa kitapom-batsy ity hozaraina ity. Mandritra ny fotoana izay ho an'ireo izay miverina izay efa tapaka zany nandritra ny 3 volana maheto tapaka ny abonnement tsy avy tsy navita nandrotsony izy dia raha te hiverina dia misy fanomezana omenay ka mila malakilaky miverina satria zay 10 tonga voalohany mahazo vary zay mahakitapom-batsy anazy vatsy izy io zany afahana misitraka le télévision numérique dia manampy ny mpanjifanay izahay misy vary ao misy menaka ao dia misy télévision koa l'écran place Star Times reny atolotra ho antsika rehetra izay miverina ao anatin'ny Star Times zany hoe mana décodeur anao any an-trano any fa efa 3 volana anao zay tsy afaka ny abonné dia miverena fa misy fanomezana bebe Tsara ihany manamarika fa fahita lavitra malagasy efa 10 amin'izao no ao anatin'ny boky an'i Star Times ka isan'izany MBS. Eo amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra kosa momba ny resaka famolena dia ilaina ny zesika. Misy moa ny antsoina hoe zesika natoraly kanefa mbola maro amintsika no tsy tena mahafantatra loatra ny momba azy io fa ireo mpamboly voninkazo dia tena anisany hoe mampiasa an'izany zesika natoraly izany. Misy nefa ny olana izay sedrainy mpivarotra zesika amin'izao fotoana izao. Laurette Berton no mitondra ny fanadihadina amintsika momba an'izay teo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince. Nandritra ny 10 taona mahery no nivarotra zezika tety amin'ny tsenan'ny Anosy i bebe Bertine renim-pianakaviana araiky manana zanaka sy zafy maro. Nivarotra zezika sy tavim-boninkazo no velon-tegna namelomany ny ankonany rango zay. Toy izao ny koragna ny fanaovanay taminy. Ny karazana zezika misy zao dia zezika omby, dia terreau, dia mélange zezika orchidée, mélange orchidée dia antireo mampiasa miasa amin'ny voninkazo daholo zao zany. Ny zezika orchidée sy antireo zao no tena misy mividy koa satria hoe ny tena vidikidy ny voninkazo. Ny manjary dia efa mahazo dia misy mitondra zany le zezika izay indray makamitra zareo. Varotra pot de fleur zay. Misy isan-karazany le izy zany samy manana ny tiany ny client. Misy manjary mandeha 5 000 dia 7 500 ho an'ny bebe tsy dia misy mividy. 10,000 farany lafo indrindra. Fotoam-pahavaratra karaha zao no manararoatra mamboly folera ny olo maro, manararoatra ny fiavian'ny mahalegny. Raha oharina amin'ny fandehanan'ny tsena taloha nefa tsy misy mpividy zezika manao akory loatra amin'izao, hoy ny nambaran'ity renim-pianakaviana ity. Indraindray zara raha mahazo 10,000 ariary ao anatin'ny andro raiky, raha ny eto amin'ny bebe Bertine hatrany.
Ny olana zao a zezika betsaka nefa ny filiamita tsy dia misy tsy dia misy mividy firy mihitsy zany zao ny zezika am'izao ny tsena tena hita hoe ratsy tsena am'izao tena ratsy be ny tsena tena ratsy ny tsena tsy zara mahalavo kely izy tsy dia hita hoe inona mandefa indraindray fa mahalavo kely ray bona famarina zany famarotana zezika ety zao hita hoe vavaraka ndefa ny tsena miova be tsy ohatran'ny taloha. Mbola mahavelona ankorana tsara lohatra eto ny asa fivarotana zezika ataony bebe Bertine. Manampinampy eo ihany koa ny tombony azo avy amin'ny tavim-boninkazo izay avidiny. Na dia mandalo fotoan-tsarotra aza indraindray dia mbola mahita hotsim-ponina ihany aloha ireo mpivarotra. Dia izay ihany koa no namarana ny vaovao tenda amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra ny jery hatramin'ny farany isaorana ihany koa ireo namanao ambadika rehetra ao niaraka nanatotosa ity vaovao ity mirary farany herinandro sambatra ho antsika rehetra veloma tompoko.